ary dia mpifaliana ampitiavana no iara-banatsika tsirairay tonga anatika an'izao fotoana izao. Amin'ny fifaliana lehibe tokoa no nandraisako ny fangatahany ramatoa Oliaso izay mpitantana ny ara-mokolo mba hanao ny fampisehoana ny zavatra vita malagasy teto an-dapantanàna. Ary nahitana izy dia tena mahatsiaro hoe enikaja enoninandrytsika malagasy satria mahay manapatra ny zavatra vitantsika. Ary eo dia marobe ireo olona andraikitra izay akasitrahana indrindra, tsy mora ny manao ezaka ary saingy kosa ilay firaisan-kina aseho anareo ilay fitiavana ny zavatra vita malagasy dia tsarovana hoe sambatsika fa malagasy miotenika io zay. Ao izy tsy misy mahavita tena ireny fa ao misy an'ireo mpiara-monimandrika izay mampiseho ny zavatra vita ny sasany io toy ny vita amin'ny hoditra, ny vita ny lamalandy, ny mpitendry muzika malagasy ary ianareo izay nanao ny filatrona rehetra sy nampiseho ny dia malagasy dia tsarona hoe tena fatsika fa malagasy. Ary izay indrindra ny angatahako ny vadiko hoe mba aneho fisaorana sy fankasitrahana izay olona nampiseho ny zavatra vita malagasy ka dia misaorana sy mankasitraka antsika amin'ny fantolavana ary misy vita amin'ny avin'indrindra tena faly